Nandaka penalty tamin'ny mpanazaranteny fa somary nanano sarotra fotsiny hoe any amin'ny 89e sa 90e minute nafatisana baolina sa ohatrany hoe nandona kely moralana ihany fa on était costaud dia mba tafaverina tsara tao anatin'ny match dia manaprofo zany fa mirahina daholo ny mpilalao dia mirahina zany e dia on a pu revenir dia any penalty tsika mandesy dia on continue manohitra amin'ny farantsika. Tsika tsy matahotra na iza tonga eo fa matoa tsika tafiakatra quart de finale na resy Kenya na resy Nigeria na resy Burundi na resy Congo tsika mbola tsy resatra am'izao dia ahoana kosa tsika ho resy amin'ny quart de finale fa andeha jusqu'à la fin tsika za matoky ny qualité ny joueur rehetrarehetra ao fa tena manao bôly tsika fa mila miezaka mbola mila concentration kely ihany fa tsatsan'le bôlina maty hafahafa ohatr'ireny foana dia manimba atsika reny fa mbola misy zavatra koa rezana kely tsisy limite tsika fa tonga dia mandeha jusqu'à la fin andriamanitra ihany no mandamina ny zavatra fa zay omeny atsika eo dia raitsika mpifaliana foana. Ny atreana andalo manaraka angamba dia ohatr'ireny ihany on va tout donner jusqu'à la fin avec le cœur et voilà. Zay tonga eo raisitsika foana fa mila vonona de toute façon tsika efa vonona hatramin'ny farany nizaniza adversaire tsika eo et on va profiter à max zany et on va prendre du plaisir, on va pas se prendre la tête et qui on va jouer contre qui. C'est tout gaillard de Ressiga, on va pas se prendre la tête sur ça, on va prendre plaisir. On a beaucoup bossé sur le plan mental et aujourd'hui ça nous a souri parce qu'on n'a jamais rien lâché jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout, on a tout donné, on ne veut pas avoir de regrets, le groupe ne veut pas avoir de regrets, donc on se donne à fond sur le terrain et après ce qui se passe sur le terrain, reste sur le terrain. Donc voilà, on donne tout, on travaille, on bosse ensemble, c'est un groupe, c'est une équipe, c'est l'équipe qui a fait et voilà, et on est très content. Fangamba ny zavatra tiako tenena dia ataoko hoe aton'io match lasa rehetrarehetra qualifientsika dia misaotra peta be an'ny président Andry Rajoelina satria zava-dehibe ho anay ny fahatongavany sy ireo mpanorona maro be mino zay fa ho avy ihany zareo amin'ny lakamisy.